atoky ny radio oazisy hoanao zao mahatoky amin'ny fanekena fandaharana iarahana amin'ny départementan'ny fitantanam-pianana kristianina eto anivon'ny fédération amin'ny fiangonana adventiste madagasikara afovoany manomevony naitrany kristy motsy mety vera iny indrindrare riverenantsikinja fa alindray ry ava-malala tafaraka aminareo amin'izao fandarana manokana izao dia be raiky am'roapolo andro anavaozantsika ny fanekena miaraka amin'andriamanitra ahatonga antsika atoky amin'izany fanekena izany fidèle moa ny fanambarana amin'ny tenin'ny vazaha mazava tsara mba ho tonga amin'izany toetra izany tokoa izasianao isika mianakavy izao no tian'andriamanitra ho tsarovanao mandrakariva teny hoe izao andriamaniny ary izy oloko izany ny faniriana tian'andriamanitra ho tanterahana amiko sianao ho andriamanitra ao izy ary ianao olon'andriamanitra eny herinandro ny rahantsika manaraka n'ilay loha-hevitra na toko anankiray izay mafatsika mijeriny amin'ny hoe mahatoky amin'ny teny ny andriamanitra herinandro voalohany zany dia mahatoky amin'ny teny ny andriamanitra aoka ho tsarovanao izany ho fikiranao izany fa mahatoky tokoa andriamanitra ao amin'ny teny izay nomeny tsy mivadika izy ary tsy hivadika aminao noviana andeha isika hiaraka hanohy izao fandinihana izao ka anondrika alohantsika anakipin'ny masotsika isika hivavahana hivavaka isika tompoko misaotra andriamanitro fa afaka indray izay mbola hieno ny amin'ny teninao sokafo ny fonay kasio izay tendreo mihitsy aza mba ho voaova ny fahasoavanao amin'i Kristy izay metezo namanay hitahiry anay ao ambany fahasoavanao hatrany hatrany amin'ny anaran'i Jesosy no angatahako izany amen. Andriamanitra no miaha izay ilainao izay ny lohahevitra androany eny tian'andriamanitra ho tsarovanao izany tian'andriamanitra ho fantatrao izany izy no efa namorona anao izy no efa nanavotra anao dia tiany ho fantatrao fa miaha izay ilainao ihany koa izy mangala toko sy andiny anankiray na toko sy andiny roa aho tamin'ny voalohany afahanao mijery ny zany fiain'andriamanitra zany ary jereo ny fiatraikan'izany eo amin'ny fiainanao manokana eto ambavaka izany andininy zany ary amolavolanao fa eno ity fanambarana ity fa andriamanitro ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny ny voninahiny ao amin'i Kristy Jesosy. Filipiana toko 4:7 fa andriamanitro ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahiny ao amin'i Kristy Jesosy. Mazava izany tenin'ny apôstôly Paoly izany manambara mazava izy fa io andriamanitra io dia afaka miahy izay ilaiko sy ilainao. Fantatrareo fa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo na dia nanan-karena azy izy dia tonga mahalahelo ny aminareo mba hampanankrenandreo ny alahelony. Korintiana 2:7 no misy izany teny izany. Rehavana efa tanteraka izany teny izany efa tanteraka teo amin'ny fahaloran Kristy ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana izany efa natolo ny tenany ary ny antony izany dia mba hahatonga anao hanan-karena eo ambany fahasoavany hanana ny maizy anao eo amin'ny fiainanao ary hanana ny fanantenana fa misy an'Andriamanitra afaka mijery anao ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba hanananareo ny onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra araka ny voasoratra hoe namafy izy eny nanome ho an'ny malahelo ny fahamarinany maharitra mandrakizay ary zay manome vo ho an'ny mpamafy sy ny mofo hoanina dia honome sy habe ny vo afafinareo ary ampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo dia hanankarena amin'ny zavatra rehetra ianareo ka handroso amin'ny fahafoizana izay mahatonga ny fisaorana an'Andriamanitra. Eva malala izany fanambaran'ny apôstôly Paoly eo amin'ny Korintiana 4:7 izany dia toa miteny amiko saminao fa Andriamanitra izay tsy mivadika dia mijery mitazana mikasika ny fiainanao manokana. Ny saina tsy miovaova dia arovanao hoy ny fanambarany Isaia mpaminany ary arovany
ao amin'ny fiadanana tanteraka satria matoky anao izy matoky an Jehova fa Jehova no vatolampy mandrakizay. Eritrereto ry hava-malala, eritrereto izay mety efa notantana ny fiainanao tamin'ny lasa, fantaro fa Andriamanitra tsy mivadika dia Andriamanitra ihany koa miahy. Every ankety an-dalateny ty tsy navelan'Andriamanitra na oviana tsy hanana ny porofo ny fitiavany isika tamin'ny nanasoavany atsika. Azony ny fikarakaran'Andriamanitra sy tohanany heriny amin'ny fotoana tsirairay anila lovantsika isika. Feno ny sakafo ny latabantsika, omeny torimaso isika. Isan-kerinandro dia omeny andro fitsaharana mba hialantsika sasatra eo amin'ny asa ataontsika ety an-tany, izay mandalo sy akofantsika eo aminy ao amin'ny tranony. Nomeny atsika ny teniny mba ho faniliny tongontsika sy fanazavana ny lalantsika. Ary eo amin'ilay andro fisaharana dia soritany amintsika ao anatin'ny herinandro izany. Hitantsika ao anatin'ireo takila masina ao amin'ny soratra masina ny toroheviny sy ny fahendreny. Ary arakaraky ny andraisantsika sy anandratantsika any aminy ao anatin'ny fibebahana sy ny finoana no anomezany atsika ireo fitahian'ny fahasoavana. Ambonin'ny zavatra hafa rehetra ny fanomezana lehibe indrindra dia ny efa nanomezany atsika ny zanany malalany izay korianany fitahiana ho amin'izao tontolo izao sy ho amin'ny fiainana ho avy. Ry havana, miay anao Andriamanitra, miay ny fiainanao izy. Efa niay anao tamin'ny lasa, nanome anao izay rehetra ilaina, masoandro, ny rivotra, ny volana, eny ny hafanana sy ny oranorana. Reny rehetra reny dia anehoana ny fitiavan'Andriamanitra anao. Fa izao efa nomeny anao ihany koa ny zanany lahy tokana mba hatonga anao ahatoky fa miay ny fiainanao izy. Misaoran'Andriamanitra ny amin'ny fikarakarany anao. Isaora izy ary atolory azy ny momba anao manontolo mba ho olony ianao ary ho Andriamanitra ho izy. Ivavaka isika. Misaotra tompo masonao fa nitoloranao fotoana indray izay na afahandraina mantatra ny tena tsara ny fitiavanao. Ka sio amin'ny sandro-pitiavanao izay mba hitoetra ho aminao ka hatoky ary mba hino ny teny fanambaranao. Ary amin'izay fotoana izay dia mba hiova koa ny fiainanay ka mba olona mahatoky izahay, olona azonao hitokisana, azonao hianteherana ary azonao atao fitaovana mba ampiseho ny voninahitra ho amin'ny hafa. Momba anay ary andizy ao andro izao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Natotry ny radio Oasis ho anao teo mahatoky amin'ny fanekena fandaharana niarana tamin'ny départementan'ny fitantanam-piainana kristianina eto anivon'ny fédération fiangonana adventiste Madagasikara afovoany. Manome voninahitra ny Kristy, motsy mety